Fidirany Jehova miantsony anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy. Saintsainy ny fahagagana rehetra nataony, atao voreherehanareo ny anarany masina. Aoka hifaly ny fon'izay mitady an Jehova. Andriamanitra tomponay tsara sy masina indrindra izay ny an-danitro, mankasitraka noho ny famindram-ponao sy ny fitiavanao lehibe amin'izao sabata izao. Misaotra noho ny fotoana sarobidy izay nomenao anay. Ankehitriny izay tompo dia hiaino ny teninao ary mangataka ny fanatrehanao manokana. Mangataka anao izay mba hamindra fo aminay rehetra, mamelany helokainay zanaiza na toerana misy anay. Ankehitriny dia mangataka ny fanainao masina zahay, mba hialoha lalana ny teninao anem-pona tsirairay avy. Koa dia mitenena Jehova fa vonina hiaino ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana vavaka. Amen. Amin'ny fo feno fifaliana tokoa no hiarabako anao indray tratran'izao sabata masina izao. Engane isika mba hiaraka androany tontolo andro ka ho feno fifaliana sy fiadanana tokoa. Saveu caminhar, me fala votando bem. Saia mudena marube, evitare caminhar. Saia mudena marube, evitare caminhar.
zao dia iaraka maky ny ten'andriamanitra tsika izay voasoratra ao amin'ny Isaia 3:10 ny andininy 12 tapany 2 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany satria nahidina ho amin'ny fahafatesana ny ainy ary natao isam-panota izy eny izy no nitondra amin'ny fahotany maro sady manao fifonana ho an'ny mpanota izany dia ho tohizantsika ao amin'ny Jaona 4:12 ny andininy 7:20 ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny fiadanana no avelako anareo ny fiadanako nomeko anareo tsy tahaka ny fameny izao tontolo izao ny fanomezako anareo aza malahelo na matahotra ny fonareo amen. Zao dia iaraka hivavaka isika Andriamanitra be famindrapo misaotra anao indrindra zahay raha mbola afaka manetry tena eto anatrehanao mamelany tsy famendrenay mamindrafo aminay omeo anay ny fananao masina mba andraisanay ny teninao sy ny afatra avy amin'ny mpanomponao izay hitondra izany koa meteza tompo hiaraka aminay mity fotoana ity amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tonga ao anatin'ny fotoana amerenantsika ny ampahafolony sy ny fanatitra isika izay fanompo-pivavahana lehibe ihany koa izany ry ava-malala ny ampahafolony sy fanatitra dia anehoantsika ny finoantsika an'ilay nahary antsika ary anehoantsika ihany koa fa matoky tanteraka azy isika izy ilay nahary izao tontolo izao izy no nanome ny zavatra rehetra ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia misy ny misalasala ny amerina ny ampahafolony sy fanatitra fa mieritreritra hoe ny herin'ny tenany no nahazony ny harena na ny vola izay azony ampelantanana ny baiboly dia milaza mazava ao amin'ny Deutéronomie 5 ny andininy 7 ambin'ny folo sy 7 ambin'ny folo manao hoe ary andrao ianao hanao anakapo hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriako izao harena izao fa sarovo Jehovah Andriamanitra ao fa izy no manome anao hery mahavory harena mba haorina ny fanekena izay niainany izay nianianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao anio izao mahazava zany teny izany fa sy heritsika nazoantsika ireny harena izy ireny fa Andriamanitra mihitsy no nanome antsika ny eo ampelantanantsika koa mendrika raha hoajaintsika izy anehoantsika ny finoantsika azy ny famerenana ny ampahafolony sy fanatitra izay takina raha teo ihany koa araka ny soratra masina ny manaraka dia zao iza moa zany no tokony hamerina ny ampahafolony ary hatao inona ireny ampahafolony ireny ato amin'ny Hebreo 7:5 dia manazava ny tolorana ny ampahafolony sy ny fanatitra zao ny voalaza Hebreo 7:5
ary ety dia ilay olona mety maty no mandray ny fahafolokarena fa any kosa dia zay ambara favelona. Tapany voalohany zany dia ny hoe eto an-tany dia ireo olona zay natao sazany zany no mena zany fa io anefa dia fantatr'Andriamanitra satria any an-danitra dia zay hita favelona. Ny 9 ary koa azo lazaina fa levy aza izay mandray ny fahafolokarena dia mba mandoha ny fahafolokarena koa tao anatin'ny Abrahama satria mbola tao akibondrainy ihany izy tamin'ny senany Melkizedeka any Abrahama. Levy zany zanaka Jakoba tamin'ny Lea dia lazaina fa mbola tany kibondrainy izy dia efa nandony ampahafolony tamin'ny alalan'ny Abrahama ry ava-malala. Dikan'izany dia zao hoe ny mambra rehetra ao amin'ny fiangonana na iza hatramin'ny zazany akibo dia efa tokony handony ampahafolony satria amin'ny alalan'ny ray aman-dreny no andavan'izy ireny ny ampahafolony. Ko ankehitriny ary dia tsara raha mamerina ampitiavana izany ampahafolony sy fanatitra izany isika satria izany dia tian'Andriamanitra akasitrahan'Andriamanitra ary hampandrosoana ihany koa ny fiangonan'Andriamanitra. Andriamanitra ny fihedanana anie hampahiry atsika ary hanampy atsika mandrakariva mba azo atsika anana fahendrena amerina izany ampahafolony sy fanatitra izany. Amen. Amen. Iaraka ivavaka isika. Jehova rainay tsara sy masindrindra any an-danitro, misaotra ny amin'ny teninao izay azonay mamerina mikalalana sy ampitiavana ny ampahafolony sy mifanatitra. Mino izahay fa ianao Andriamanitro dia mahita tokoa ny fitiavanay izay asehonay eto amin'ny famerenana ny ampahafolony sy mifanatitra. Matoky ianao izahay Andriamanitro ka dia apetraka amin'ny anaran'i Kristy mahavonjy izany. Amen.
Miarabanao natratra izao sabata mahafinaritra izao. Androany sika dia andreloha hevitra anankiray mahafinaritra be izay mitondra ny lohateny hoe mpisolo eloko ny mpanota. Tany amin'ny toerana anankiray izay ambanivohitra be dia nisy mpampianatra anankiray monja tao amin'io sekoly anankiray io. Dia nisy mpampianatra iray izay taty andrenivohitra rehefa nandrehany izany dia nalahelo izy dia nidina nakany amin'io ambanivohitra io hanampy ny mpampianatra tany. Akory anefa ny agagany tsy tao tsony ilay mpampianatra teo aloha fa niala fa enjana loatra hono ny lalana makany amin'io sekoly io. Tena alahelo ty mpampianatra. Niditra tao amin'ilay sekoly izy. Tabataba izany, orakoraka izany, tsy misy fandrenesana tao amin'ilay lakilasy anankiray. Andray izany ataon'ireto mpianatra hoy ty mpampianatra. Tena angina aloha izy ny andro ny fahanginan'ny mpianatra teo. Rehefa avy ny tabataba ela teo ny ankizy dia nangina ihany ny farany rehefa nahatsikaritra ity mpampianatra. Dia niteny ilay mpampianatra vaovao. Reko rakizy fa nisy olana teto amin'ity sekoly ity. Isika rehetra izao dia tompona andraikitra amin'izany olana izany avokoa. Ka izao andao isika metraka fitsipika ifampifehezana mandritra ny taom-pianarana rehetra. Avy hatrany dia falifaly be ny ankizy. Mety mihitsy izany, hoy ny sasany. Dia hoy ny ankizy anankiray, zaho ary tsy azo atao mangalatra atao ampianarana. Mety izany, aleo avy dia soratany ety amin'ny tableau. Tsy azo atao ny manao tonga tara. Eny ary, teny teo avokoa ny mpianatra rehetra. Dia rehefa feno folo ny fitsipika nosoratana teny amin'ny tableau dia hoy ilay mpampianatra, nareo hoe mahatsikaritra hoe tsy misy dikany io fitsipika io raha tsy misy famaizana ho an'izay mandika an'io fitsipika io. Dia teo ny ankizy dia marina, tena mety izany, aleo mena famaizana izay mandika ny fitsipika napetrakitsika. Dia andao ary manomeza fitsipika ary. Avy hatrany dia nisy tovolahy kely anankiray namaly. Zaho Ramose izay ankizy mandika ny fitsipika napetrakitsika avy hatrany dia ho kapohana impolo sady esorina ny vestany. Mafy anie izany famaizana izany tianareo ve izany famaizana izany? Mety izany Ramose tena mety, andao izay ny atao. Eny ary hoy Ramose, manaiky nareo ndao fa izay ny ataontsika e. Dia nandeha ny andro, nandeha ny fotoana maromaro nanaraka fitsipika avokoa ny ankizy. Fa indray atoandro izay tsy hita ny sakafon'ny Tom. Ilay tovolahy lava indrindra tao ampianarana. Nikaroka izy, nakaiza ary ny sakafoko, nakaiza ny sakafo atoandroko nefa zaho efa nona be, ny ankizy efa ho lany ihany ny sakafo zareo ny aty mbola tsy hita mihitsy. Fa nakaiza, isany nakazy teto e. Dia nikaroka tao izy. Farany fantany fa i Jim, ilay tovolahy kely indrindra tao ampianarana naka ny sakafony. Dia nanantona ny Jim izy, Jim, enao no naka ny sakafoko. Dia nianahana fotsiny Jim. Nentina teo anoloan'ny mpianatra be da be ary Jim. Zao satria ianao nandika ny fitsipika nangalatra ianao dia esoro vestanao fa ho kapohana ianao. Dia nitalao be Jim. Ao moa mba tsy asoriny ty vestako ty e. Ao moa mba tsy asoriny e. Tena tsy mety e. Ao moa mba tsy asoriny e. Dia nanantony Ramose, Jim fantatrao tsara fitsipika ny fampifehezantsika esorina ny vesta rehefa ho kapohana satria nandika ny fitsipika ianao. Eny ary ao ary fa ho esoriko e. Dia nesoriny. Taitra be Ramose, way, fa aiza ny lobaka ary Jim? Tao tsy manao lobaka ianao? Dia teo Jim nalahelo be mihitsy. Fa hoana ianao tsy manao lobaka ary Jim? Nahatina akanjo aza tao tsy misy fa tao pataloha fotsiny tao anatiny tao. Ka hitan'ny Ramose, maty aneny ndraiky hoe. Dia ny mamako sahirana be mihitsy, tsy manana afa-tsy lobaka tokana dia nosasainy iny ilay izy androany. Dia ity akanjo zoko ity ny ndramiko nanaovana an'io. Andray, ontsy ilay mpampianatra sady tsy hitan'izay ho atao, ho sasiana ve izy nefa izy aza mampalahelo. Dia nanantona rakizy i Tom dia noesoriny ny vestany dia za no anaiky ho kapohana e. Aleo zany kapohana fa mampalahelo aloatra izy. Ao fa tsy maninona zany kapohana. Sady nalahelo be i Tom. Hitanao, misy lehilahy anankiray izay ihany koa dia nisolo ny elokitsika tahaka ny nataony Tom. Izy no nandray ny kapoka
vakoka izay tokony natao tamintsika, ny solony hotantsika izy ary indrindra mitondra fifonana ho antsika. Andehana ho jerentsika izay voalazan'ny Isaia 7:12 e. Raiso ny baibolinao dia ho jerentsika ny Isaia 7:12 tapany B. Satria nahidina ho amin'ny fahafatesana ny ainy ary natao ho isan'ny mpanota izy. Eny, izy no nitondra fahotany maro sady manao fifonana ho an'ny mpanota. Hitanao, Jesosy ihany koa dia mifona ho anao. Indraindray ianao zao madiditra mikafokafo namana, mety mandaingandainga amin'ny dada sy neny na tsy mankatoa, dia malahelo Jesosy. Malahelo be izy ary marary indray izy satria miverina kapohana indray izy rehefa manota sy madiditra ianao. Ka zao andao iova, tsy adiditra, tsy angalangalatra tahaka ny nataony Jim, fa mampalahelo be Jesosy raha toy isika ka madiditra. Mino fa manomboka izao dia ankatohany dada sy neny ianao ary anaiky sy ankatohany Jesosy Kristy ihany koa. Andao ary hoentsika mbavaka izany fiovana vaovao izany. Vavaka tsika, Jesosy misaotra anao izay efa nomenao tantara mahafinaritra ary nampianarinao anay anio fa ianao no nitondra ny elokay. Jesosy tsy te adiditra intsony izahay, omeo fahendrena ary izahay amin'ny andronay ho avy. Misaotra Jesosy amen. Jerusalem
ampifaliana sy ampitiavana ankaravona tanteraka no iarabana tsika tsirairay avy any tokantrano any naiza toerana andrenesanao zao fotoana sarobidy zao dia tonona aminao ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fahasoavana satria na dia ao anatiny zao andro farany zao ary na niteny Jesosy eto amin'izao tontolo zao no ahitana ireo fahoriana dia hoy zao matokisa fa izafa na resy izao tontolo zao ary azon'Andriamanitra tao tsara ny manonona manome fiadanana antsika ao anatin'izao tontolo feno korotana sy fahoriana eto ambonin'ny tany izao. Ankehitriny nefa dia fanontaniana no petrako aminao amin'izao fotoana izao. Azonao atao ve ny mandray izany fiadanana izany? Ahoana ny fomba handraisana eo izany ao anatin'izao vanim-potoana farany izay mampidadasika ny fahoriana izay mety mahazo ny olona tsirairay avy indrindra ny mpiray fanantenana rehetra amin'izao andro farany izao. Mialohan'ny andraisantsika ny afatra dia asaiko anao mba hivavaka hiaraka amiko amin'izao anio izao. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra tomponay izay ny an-danitra, tonga ny fotoana tsy maintsy henona ny teninao. Mangataka anao izay mba hanokatra ny fonay sy ny sainay, indrindra mba hanala ny tebiteby sy ny tahitra rehetra. Esoro avokoa Andriamanitra izay fisalasalana ny anatina ihany. Faoka mba ao anatin'ny fifatoana ny tanteraka zahay ary ny teninao dia ho fiainanay, handraisanay hery sy fitahiana amin'izao sabata maraina izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana ny vavaka. Amen. Tantara anankiray ao amin'ny Baiboly no akatsika fampianarana sy lesona amin'ity sabata maraina ity. Tantara izay efa diso fantatsika loatra dia ny tantara ao amin'ny bokin'i Daniel. Ao amin'ny bokin'i Daniel ao dia misy tantara anankiray izay fahababoana nahazo reto zanak'Israely reto ary teo ambany fifehaizany Babiloniana tamin'izany fotoana izany izay nitariany mpanjaka anankiray. Dia tsy izy zany fa ny mpanjaka Nebukadnezara, izay mpanjaka tsy rafesy mandidy, mpanjaka izay tsy mifaditrovana, fa rehefa niteny ho vonoiny ianao dia vonoiny, rehefa niteny ianao ho velomina ianao dia velomina. Tao anatin'io fanjakana io anefa dia nisy Hebreo anankiray, 3 rahalahy izay misongadina manokana ao anatin'izany, izay andraisantsika lesona babo teo ambany fifehezany Nebukadnezara. Tsy izy zany fa Sadraka sy Mesaka ary Abednego, izay firenena fantatsika tsara zany firenena jiosy zany, fa firenena izay nanaja an'Andriamanitra izany, firenena izay nakatoan'Andriamanitra izany ary Andriamanitra no nitondra azy amin'ny toerana io, fa tsy hoe Nebukadnezara no nanafatra azy. Hojerevantsika aloha hoe manahoana ny fomba fiainany ty mpanjaka ty sy ny fahefana izay ananana eo amin'ny fanjakana. Ao amin'ny ten'Andriamanitra ao dia misy izao teny izao. Daniel 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 9. Daniel 7 andininy 7 ka hatramin'ny 9. Hovakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mialohan'izay aloha dia nanao sary olona volamena ty mpanjaka ty, izay mba hiakofa ny firenena rehetra na fokom-pirenena niza tao anatin'ny fanjakana dia tsy maintsy miakoka sy mivavaka n'ity sary volamena ity izay namboarin'ity Nebukadnezara ity. Tao anatin'izany nefa dia ireto Hebreo telo ireto izay nafantatra tsara fa Andriamanitra no ekena mihoatra noho ny olona. Ary rehefa nanome baiko ny mpanjaka tamin'izay fotoana izay tamin'ny olona rehetra hoe raha vao maneno ny famantarana dia tsy maintsy mikoka avokoa ny olona rehetra. Tao anatin'izay nefa rehefa nikoka ny olona dia reto zanak'Andriamanitra ireto tsy mba nikoka tamin'izany Andriamanitra volamena izany. Andraso hoe Jevaritsa jerevantsika ilay teny teo ao amin'ny Daniel 7:7 ka hatramin'ny 9. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy dia nivory hanamasina ny sary olona
izay efa solompanjaka sy ny mpanapaka sy ny gouvernoura sy ny andriambaventy sy ny mpitahiry ny volam-panjakana sy ny mpahilalana sy ny mpitsara ary ny komandy isa-tokony ka dia natsangana tandrifiny sary olona izay efa natsangana Nebukadnezara ireo ary dia nisy mpikabary ny antso mafy hoe izao no lazaina aminareo ry fokom-pirenena ry firenena sy samy hafa fiteny rehefa mandreny faneniny anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny sobaka sy ny valia sy ny siponia ary ny zava-maneno isan-karazany ianareo dia mikofa ka mivavaha amin'ny sary olona volamena izay efa natsanga Nebukadnezara mpanjaka ary na iza no tsy mikoka sy tsy mivavaka dia tsy miaraka amin'izay ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehetra izay lay teniny tao fanjakana niza tsy mikoka sy tsy mivavaka dia tsy maintsy atsipy ao anatin'ny fary zany lafaoro misy afo mirehetra izany nanomboka hatreo dia nanomboka ny fahoriana ny tebiteby izay nahazo ny olona rehetra fa ireto zanak'Andriamanitra ireto dia tsy mba nanana tebiteby akoriny tsy nanana eritreritra akoriny ny hatatra izany fandrahonana lehibe izany ny zava-nisy nefa dia izao fantatr'izy ireo tsara araka ny voalaza teo fa tsy Nebukadnezara mihitsy no nanafatra azy nandeha nakany Babilôna fa Andriamanitra nitondra azy ireo ary fatany tsara zany Andriamanitra ny Hebreo zany Andriamanitra izay tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany Andriamanitra izay tompony fahagagana tsotra ihany ny valiteny tao anatin'ny fiadanana tao anatin'ny fahatoniana ny namaliny ity mpanjaka ity rehefa natsona nakany amin'izy ireo natsona nakany mpanjaka ireto Hebreo tela reto izao no nambarany ao amin'ny Daniela ihany toko 7 ny 9:12 ka hatramin'ny 12 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany dia namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe ry Nebukadnezara tsy misy antony tokony hamaliana ianao akoriny amin'izany zavatra izany indro Andriamanitra izay tompoinay dia mavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehetra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka ary na dia tsy izany aza aoka ho fantatrao ry mpanjaka fa ny Andriamanitra ao dia tsy ho tomponay ary ny sary olona volamena efa natsanganao dia tsy hivavahanay fahasahina manao ahoana re zany ry mpiray fanantenana malala tao anatin'ny fiadanana no namaliany izany teny izany raha omeko ohatra ianao olona lehibe eto amin'ny fanjakana président république no mamoaka lalàna hanaovanao valiteny toy izany ahoana ny hazo anao kanefa teto dia ilay ity mpanjaka izay tsy mifaditrovana ity dia novaliany reto Hebreo reto tamin'ny mpifaliana tamin'ny mpiadanana izany no zavatra lesona raisitsika voalohany amin'izao fotoana izao tsy hoe atsipy ao anatin'ny afo ianao fa ny afo ny fiainana izay ao anatin'ny fahoriana amin'izao andro farana izao no lesona raisitsika mety ray aman-dreny ianao miatrika fahoriana mafy mety ho mpianatra ianao izay hitanao fa amin'izao andro farana izao izay tapina avokoa ny lalana rehetra izay andehanany olona indrindra tsika izay ao anatin'izany vahoakan'Andriamanitra izany tsy misy tsony risoriso ketranotrano tsotra ihany aoka ianao hanam-piadanana rehefa miaraka amin'Andriamanitra izay tomponao dia mahavonjy anao amin'izao fiainana amin'izao fahoriana izay mahazo ny zanak'olombelona izao teo anatrehan'izany dia ny aina tao anatin'ny fifaliana ireto vahoakan'Andriamanitra reto tapitavitra izay nefa dia niakatra ny fahatezeranyity mpanjaka ity ary namoaka vava satria arakaraka ny ijoroanao ho mahatoky amin'Andriamanitra dia miakatra ny fitsapana miakatra ny fahoriana ary mila tsy ho zaka vakitsika ihany inge eo amin'ny 9:7 eo amin'ny Daniela toko 7 ihany ny 9:7 vakitsika
amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Dia feno fahatezerana Nebukadnezara ka niova ny tarehiny tamin'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia nasany nafanaina impito mihoatra noho ny famana azy ny lafaoro. Mafy zany impito. Ny zavatra misy dia zao, arakaraky ny ijoroanao matoky no ametrahany devoly izany fiakarany fahoriana amin'ny fiainanao zany, indrindra moa ahafahany amin'ny fiafarany-tany ihany, na eo amin'ny ara-pinoana izany na eo amin'ny fiainana andavanandro, dia tsy maintsy mafy hatrany, satria ambarany soratra masina fa isy fahoriana mbola tsisy ohatr'izany hatrany na tany. Eo ny lesona faharoa izay tokony ho raisitsika mba hijoroantsika ho matoky amin'ilay Andriamanitra izay topoitsika. Tadio fa tsy ianao akory ny fidy an'Andriamanitra, fa ny vidian'Andriamanitra ianao ao anatin'izao laharana izao. Mila manaiky an'Andriamanitra, tadidio fa Andriamanitra tamin'izany fotoana izay niakofany reto Hebreo reto no Andriamanitra izay iakofantsika sy mitaritsy atsika amin'izao fotoana izao. Rehefa hatsipy ao anatin'ny lafaoro ireto Hebreo reto dia tamin'ny mpifaliana eo amin'ny 9:20 ihany, Daniela 9:20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy dia nafatra ireo lehilahy ireo, nefa mbola teny aminy ihany ny lobany sy ny akanjony ary ny kitapony kapotiny mba amin'ny fitafiany hafa koa, ka dia natsipy tao amin'ny patorana tao anatin'ny lafaoro nisy afo mirehitra izy. Ary satria mafy ny teny mpanjaka ka natao mahamay indrindra ny lafaoro, dia maty ny lafaoro ireny lehilahy izay nanipy ny Sadraka sy Mesaka ary ny Abednego ireny. Eritreretintsika amin'izany fa na ny mpanipy azy aza dia maty teo ambavahadin'ilay lafaoro satria may loatra ny afo. Ireto telo mirahalahy reto tsy mba nisy fahamaliana akory tao anatin'izany famatorana izany, satria dia lehilahy matanjaka teo amin'ny fanjakana no namatotra azy, no fatorana, tsy mba nikitikitona, tsy mba niteny hoe alao fa mba omekely ianao fa alao handeha, alao aitsoka na nikikika na nitomana. Tsy nanao an'izany izy, fa natolotra ny tanany dia ny fatorana mafy izy dia natsipy tao anatin'ny afo. Teny amboniny reny vainafy reny. Eritreretintsika amin'izany mamay zany, kanefa dia niaina am-pifaliana, ampiadanana ireto rahalahy ireto. Ry mpiray fanantenana malala, rehefa tao anatin'izany tony, ary izay ny lesona lehibe raisitsika amin'ity andro an'io ity, mba ho tony anatin'izao fahoriana izao, satria Jesosy rehefa niakatra ny an-danitra dia nametraka hoe fiadanana no avelako anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fiadanako no menako anareo. Izay le vaky teny fototra. Aza matahatra rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao, fa ny fijoroanao matoky dia mahatonga n'Andriamanitra hidinao amin'ny tokantranonao, hanampy anao ao anatin'izao afo ny fiainana izay miredareda izao. Lazony hoe jerevantsika hatrany eo amin'ny 9:20 hatrany ao amin'ny Daniela ihantsika. Daniela 9:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia talanja Nebukadnezara mpanjaka ary nitsangana faingana izy ka niteny tamin'ny mpanolotsaina hoe moa tsy tela nifantotra va no natsipitsika tao anatin'ny afo. Dia namaly ny mpanjaka ireo ka nanao hoe marina izany mpanjaka ao, ary hoy izy ka no indro mahita efa dahy tsy mifatotra, tsy maninona akory izy, ary ny fijery ilay fahaefatra dia toa zanak'ireo Andriamanitra. Zanak'ireo Andriamanitra. Ny fijoroanao matoky dia mahatonga n'Andriamanitra, mahatonga n' Jesosy hiaraka aminao ao anatin'izany fahoriana eto ambonin'ny tany izany. Ry mpiray fanantenana, aza riana ny finoanao ao anatin'ny ady sarotra, aza manary ny finoana ao anatin'ny tebiteby, fa ny tebiteby sy ny tahotra sy ny filisalasalana dia lavitry ny fiadanana izany. Tsy misy azonao atao fa aoka hijery ny ao ambadiky ny
tepitepy sy ny tahotra ianao de Jesosy Kristy. Ao anatin'ny fahoriana dia na inona zavatra mandalo amin'ny fiainanao, atsoy Jesosy. Atsoy Jesosy. Aoka atoky ianao aza manao marimaritra iraisana na amin'izy fa miandry ny fiadanan'Andriamanitra ianao. Zay le fiadanana tony. Ety am-pamaranana dia tiako ny hametraka izao teny izao ao aminao. Ny toky sy ny fiadanana dia tsy afa-misaraka izy io, fa ny fisalasalana sy ny tsy finoana, ny tahotra dia lavitra ny fiadanana izany. Aoka ny safidy ny toky amin'Andriamanitra, fa na inona na fahafatesana na inona, fa raha mbola eo ny toky amin'ny zavatra tsarotra indrindra mahazo ny fiainanao, dia tadio fa Jesosy eo akaikinao mandrakariva. Nebukadnezara telo lana tsipy tao anaty farihy avo, kanefa indro Jesosy miaraka amin'izy ireo ao. Tsy maninona, mety eo amin'ny fiainana eo manodidina ianao, ampiarabelona aminao, mety ao anatin'ny fahoriana tanteraka ianao, mety hidonan-javatra mafy ianao, kanefa na ny manodidina aza mijery ianao, to tsy maninona izy ireo, to milamina tsara ny fiainan'izy ireo, satria ianao zanak'Andriamanitra. Rehefa matoky ianao misafidy atoky amin'Andriamanitra, dia Jesosy miaraka aminao. Mila Sadraka sy Mesaka, Abednego, Andriamanitra amin'izao andro farany izao, tsy vo ireo telo ireo ihany no nisedry zavatra ohatr'izany, na ny aina tao anatin'ny fahoriana. Tadiditsika tsara ny rahalahy Joba, zay nijoro tao anatin' izany fitsapana mavaivay, tao anatin' izany fahoriana izany, ary nireharea mihitsy Andriamanitra tamin'ny Satana. Nireharea Andriamanitra satria natoky an'Andriamanitra ianao, ary Andriamanitra ihany koa matoky ianao. Ozy izy Andriamanitra tamin'ny Joba, tsy misy lehilahy tahaka an'io any ambonin'ny tany, olo marina io, ary hitantsika tokoa ny tantara fa nijoro Joba tamin'izany fotoana izany. Aoka hijoro anao indrindra amin'izao andro farany izao, hiamafy hatrany ity fahoriana ity, satria Jesosy nefa niteny fa hisy fahoriana mbola tsisy ohatr'izany hatrany nahatany ny tany. Azonao raisina tsara ny fiadanana ao anatin'izao tontolo feno fahoriana ary midadasika miamafy hatrany izao. Andriamanitra ne hitantsika tsirairay avy amin'ity sabata ity, ka izany lesona sarobidy izany dia mba ho raisitsika ho fanandramana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Indrindra ny fiadanan'Andriamanitra ny ho amin'ny tokantrano, ary mpandresy hatrantsika, ary rehefa ho avy Jesosy Kristy amin'irao ny lanitra dia faly antsika hifankahita satria mpandresy. Amen. Fakir
hiaraka ivavaka isika, asaiko anao hitsangana ivavaka. Andriamanitro rainay izy ny an-danitra, mideranao zay noho ny teninao tamin'ity an'io ty, satria dia tsampanay tokoa fa niteny taminay ianao ary nampahery anay ao anatin'izao fahoriana eran-tany izay mbola mihamafy etrany, arakaraka ny anatonany farany dia mihamafy izany. Kanefa matogy zay Andriamanitro fa ianao efa naharesy zao tontolo zao. Matogy zahay fa efa napetraka ao amin'ny piray fanantenana rehetra, ho ny olona rehetra ny fiadanana no velako anareo. Mangataka ny fanahy masina zay mba hametraka izany teny zany ao am-ponay. Ka raha hiala eto amin'ity toerana ity zay farany zao fotoana zao dia hanao fanandramana izay. Zany ny rinay angatanay ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.